vitani asako ity kanifanahy kiorasinery miara-mitoetra minatombona no asambarako mandrakizay samatrare mandrakizay samatrare azokolay fasambarana be azokolay Manitra ray sy zanaka ny fanamasina tonga ny fotoana ankehitriny izay natokanao hitondrana fampianarana aminay. Aoka tompo ianao no ho tonga ao am-ponay ao an-tsainay amin'ny fiainany manontolo mba hampianatra anay, mba tsy ho fahalalana fotsiny ihany fa mba hampiorina sy hampahery hampatanjaka ny finoanay ianao, mba azaonay mandray hery, azaonay mahita fifaliana sy fiadanam-po amin'ny fiaraha-miaina aminao. Mamindrafo aminay Tompo ary miteza manaisitra izay rehetra mampisaraka anay aminao, mba azaonay mandray amin'ny fahafenony izay atolotray ianao ka ankasitrahanay ianao. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fampianarana nomena ho anjara amin'izao fotoana izao dia araka ny voambara amin'ny teny izay novakiana teo, miompana indrindra ny epistily amin'ny Hébreux faefatra andiny fahenina andiny folo, hijerenany amin'ny hoe ny fianakaviana sy ny sezam-piandriana ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia andesika samy andray ny baibolitsika anokatra izany ao amin'ny Hébreux faefatra ilay nivakiana teo dia hovakitika izany ny andiny fahenina andiny folo izay iorenany sy mimpanana izao fampianarana izao. Rehefa samy nahita isika dia toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka isika anatona ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Ataoko amin'ny teny gasy ny fampianarana, mety mifangaroaro teny frantsay eny ampovoany eny izy. Ny slide hitanareo izay ho azonareo rehefa vita ny fotoanantsika eto dia natao bilingue kosa, misy amin'ny teny frantsay koa izany. Toy izao no firafitry ny fampianarana izay atao izara telo izany. Ny fizarana voalohany dia iresantsika ny amin'ny hoe ny fitsaharan'Andriamanitra. Ny tapany faharoa iresantsika ny amin'ny seza fiandrianana, ary amin'ny fotoana fahatelo isika iresaka momba n'izany hoe manatona amin'ny fahasahiana izany. Raha ny fizarana voalohany ny fitsaharan'Andriamanitra ary no asentsika teny dia ireto teboka efatra ireto no resantsika amin'izany. Ho faritantsika aloha ny atao hoe fitsaharan'Andriamanitra, fitsaharana ho resantsika ny amin'ny fepetra ahafana mahazo izany, ny fomba fidirana amin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany, ary ny fampitandremana na avertissement omen'ny tenin'Andriamanitra antsika amin'izany. Ny amin'ny tapany faharoa dia iresantsika ny amin'ny fahasoavana, satria fitsaharan'Andriamanitra raisina ao amin'ny fahasoavana. Dia misy taridresaka introduction atao amin'izany alohan'ny hamaritantsika ny atao hoe fahasoavana, sy iresantsika ny amin'ireo choix des mots hoentintsika miresaka an'izany. Faritantsika ary ity resaka
fitsaharan'Andriamanitra ity voasoratra ao amin'ny Hebreo 4 ity dia mifandray akaiky amin'ny soratra ao amin'ny testamenta taloha izay mety hitantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:7 ny 7 hatramin'ny 1 indrindra ary koa ny bokin'ny Numéri 7:10 sy ny 4:10. Raha ny amin'ny fitsaharana dia misy teboka 4 resahany amin'izany. Voalohany araky ny nivakiana tamintsika teo amin'ny Hebreo 4:1 ka hatramin'ny 5:12 zany ny andininy voalohany indrindra dia miresaka ny amin'izany fitsaharana izany. Dia hitantsika arak'izay voasoratra amin'ny Genesis 2 andininy 2 sy 3 fa miresaka ny amin'ny andro 7 izany. Ny ankizikely any ampianarana tany Alsace zay nampianatra religion protestante tany amin'ny sekoly mpanjakana satria ny Alsace Moselle dia mbola afahana manao izany eto France da nampianarina ny ankizy madinika tany amin'ny école primaire hoe en 6 jours Dieu a créé le monde, fa amin'ny andro 7 kosa izy dia nitsahatra tamin'izany. Ny Numéri 7:10 sy ny 4:10 dia ahitantsika ny tantaran'ireo mpisafitany rehefa hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nalefa hisafy ny tany Kanana zay efa nisy olona nonina izy reto. Maro tamin'izy ireo no tsy nino ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny amin'ny hoe hazahony an'izany tany Kanana izany ho tany holovany. Fa Josua sy Kaleba kosa izy ireo dia tsy mba niozongozona tamin'ny finoany ka ny fitsaharan'Andriamanitra dia niainan'izy ireo tamin'ny fidirany tao amin'izany tany Kanana izany. Hitantsika eny amin'ny slide moa ny référence amin'izany. Ny 4 dia ty Salamo 5:7 resantsika teo ity. Ho an'i Davida ny fitsaharan'Andriamanitra dia ny nahafahany ny antoraka tamin'ny fatokina tamin'Andriamanitra. C'est l'opportunité de se confier en Dieu. Ny voambara ato amin'ny Hebreo 4 ny andininy voalohany sy ny andininy 10 sy 11 ny fitsaharana dia miseho amin'ny endrika fiainana sy fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Raha izay ary ny endrika hitantsika ny fitsaharana dia inona ny fepetra ahafahana mandray izany fitsaharana izany. Dia andeha indray isika anokatra ny baibolitsika ao amin'ny epistilo an'ny Romanina 10. Ny Romanina 10 ny andininy 17 teny fantatsika loatra, teny fantatsika tsara izay izao no lazainy. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ndray andro nahita teolojiana anankiray manam-pahaizana be, namangy olona zay tany amin'ny maison de retraite, dia nisy tableau teo paysage, mahafinaritra be le tableau na paysage. Dia avy teo izy nanomboka ny teny. Vity zay rehefa nody zay dia izy nanahoana ny fahitanao ny toriteny nataoko. Izy fanganinao ny toriteny. Ha! Ianao ty tena mbola mila mianatra mihitsy izy fa tsy hainao ve ny toriteny nataoko teo? Teny avy amin'ny tableau no resahany, fa tsy miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny epistily Romanina 10:17 dia mamaritra tsara fa ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ka ny fepetra ahafahana miditra na mandray izany fitsaharan'Andriamanitra izany dia anankiroa. Ny voalohany dia ny teny nambara sy notoriana. Ny faharoa
dia ny finoana. Tsy maintsy ambara ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy izay ahafantarany olona an'Andriamanitra ka anatonany azy raha tsy ambara ny teniny. Tsy maintsy toriana ny tenin'Andriamanitra izay anambaran'Andriamanitra ny teniny. Mba ahafantarany olona fa misy teny fikasana no men'Andriamanitra azy ao, ny antson'Andriamanitra azy hiditra amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Fa raha tsy ampahafantarina azy izany, ahoana moa no ahafantarana izany? Tsy maintsy ambara sy toriana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa izay kosa dia tsy maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana ianao. Marina fa ny Baiboly manambara ny tenin'Andriamanitra no boky traduit indrindra na vendu indrindra eto ambonin'ny tany. Kanefa raha tsy raisinao amin'ny finoana izany dia tsy mitondra ninninona eo amin'ny fiainanao fa tahaka ny mamaky roman fotsiny ihany. Fa mila raisina amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Inona ny antsoina hoe finoana? Ny finoana tompo tsy fahalalana na fahaizana. Dia tsara ny fahaizana na ny fahalalana fa tsy izany ny atao hoe finoana. Ny finoana tsy fombafomba. Matetika ny olona dia mampiseho ny finoana amin'ny fombafomba ihany. Tsy mila asehoseho ny finoana fa miseho azy. Fa rehefa ianao no mahatsiaro tena voatery hoe asehoko anao tsara ny finoko, mametraha fanontaniana, mipetraha dia mifampiresaha amin'ny tompo hoe tena amin'ny finoana marina ve aho. Fa raha tena miaina ny finoana ianao tsy mila asehonao zany fa miseho azy. Ny finoana dia fanekena tanteraka tsy voasakatsakana. Ny teny frantsay angamba milaza azy kokoa hoe adhésion totale sans aucune retenue. Tsy ao an-tsaina fotsiny fa ao am-po amin'ny fomba rehetra, amin'ny fananana rehetra, ny hery rehetra, ny fotoana rehetra, ny fahaizana rehetra dia iainana izany finoana izany. Misy ny olona mino an'Andriamanitra hono izy fa ny fombany tsy mino. Asana manahoana izany karazam-pinoana izany? Misy mino izy fa hatreo amin'ny varavaran'ny fananany ihany. Izy mino fa ny poketrany tsy mino. Izy mino an'Andriamanitra fa ny heriny tsy mino, ny fotoanany tsy mino. Tsy mba manam-potoana inona an'Andriamanitra izany izy. Ka raha izay fiainana ny finoana miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mba manam-potoana amin'izany izy. Asana finoana manao ahoana fa tsy izany ny finoana ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika. Haitsika rehetra ny famaritana ny finoana ambaran'ny Hebreo 1:12. Milaza ny finoana ho fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina sy fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa ny finoana kristianina ry havako dia finoana exclusive. Raha anontaniana ny mpino dia hoe mino an' Jesosy ho tompoko sy mpamonjy koa. Fa saingy mino ny dadarabe koa izy indraindray rehefa sahirana. Tsy mba finoana kristianina izany. Fa ny finoana kristianina dia fanekenan'i Jesosy Kristy ho hany tompo sy mpamonjy tokana. Tsy misy hafa, exclusif ny finoana fa tsy afaka mifangaroaro amin'ny zavatra hafa. Ny finoana kristianina manko dia fanekena fa ho ahy izaho no bénéficiaire sy destinataire n'io famonjena ny tanteran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io. Anjara nomeny Jesosy ho ahy izany ka azonoko mafy, mahasaro-piaro ahy. Tsy maintsy iainako, tsy maintsy ahitako fotoana, tsy maintsy ananako ny zavatra rehetra iainako n'izany hoe famonjena no tanteran'i Jesosy ho ahy izany. Saro-piaro amin'izany aho, tahaka ny mahasaro-piaro ahy, mihoatra noho ny mahasaro-piaro ahy.
amin'ny zavatra maro hafa. Misy olona sary-piaro amin'ny tele tonga ao an-trano izy ka raha io fijereny tele io no katsakatsaninao dia mahazo mafy ianao. Misy koa sary-piaro amin'ny labiera reraka avy miasa dia mampiakatra tongotra miaraka amin'ny labiera glacé. Tsy maintsy ataoko ka za mba reraka avy miasa ka. Mihoatra noho izany no tokony asary-piaro anao amin'ny finoana satria ny famonjenanao mihitsy no anton'izany finoana izany. Mihoatra lavitra no ny masary-piaro anao amin'izay fafinaretana imatimatisanao satria ny fiainanao no voakasika izany finoana izany. Noho izany ny finoana iainana fa tsy teoria, tsy fampiresahana fotsiny, tsy kabary tsara lahatra ho tenenina amin'ny hafa fotsiny, fa mila iainana ny finoana. Ka rehefa iainana ny finoana dia misy akony eo ny fiainako. Misy olona ho ny mpangalabadin'olona izy taloha tamin'ny androny tsy fahalalana. Zao kosa izy efa mino an'Andriamanitra. Fa saingy mbola manana deuxième bureau sy troisième bureau ihany. Tsy nanovy ninona tamin'ny fiainany mihitsy ny finoana. Tahaka ny misotro ranona pango ihany, mbola mangetaheta rehefa avy eo. Tsy nitondra ninona satria tsy misy akony eo amin'ny fiainan'ny finoana. Ankasitrahan'ny tompo ve zany finoana izany? Ankasitrahan'ny tompo ve izany? Mba tsy ilazanareo hoe izany mitsaratsara-nareo dia anontanian'ny tompo, ankasitrahanao ve izany finoako izany Jesosy? Fa tahaka ny fiainako taloha ihany ny fiainako, nefa za zao mino anao. Nangalatra dia nangalatra ihany. Mampirafy dia mampirafy ihany. Mamilava dia mamilava ihany. Hatramin'ny mandresy ny Barea dia ny THB no lazainy fa tohan'ny mafy ny tohanao trano ny Barea mba tsy maintsy ampidirana ny labiera ao anatiny. Izany ene ny ataontsika mino io, tsy olo-kafa ny manao izany fa isika tsy fantatra intsony hoe omby ty Barea ty sa soavaly. Misy akony eo amin'ny fiainanao ny finoana ka miteraka fanoloran-tena eo amin'ny fiainanao. Tsy hijerenao ny fiainany hafa io. Sao dia nao nenao ingénieur de travaux finis ka hoe hahita hoe ny fiainany ranona kosa tena tsy misy akony ny fiainany mihitsy ny finoana ka tena tsy finoana ny azy. Nenao no resahana eto. Ny finoanao dia misy akony amin'ny fiainanao. Sitrak'Andriamanitra hoy ny epistily an'ny Romanina ihany 12 ny anolorantsika ny tenantsika ho fanatitra velona masina. Sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy. Mety ataonareo zany. Fantatsika tsara ny teny. Andeha iverenantsika riavako ny teny eto amin'ny Hebreo 4. Fa ny 4:12 no ho raisitsika. Dia izao no ambarany. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa neketsika. Fanekenan'i Jesosy io iaho ny finoana. Ka ny finoana zany raha araka ty Hebreo 4:4 ty dia mandray roa, tsy maintsy miaraka ireo. Fa tsy vitan'ny fanekena fotsiny nampilata-dranomasy tamin'ny fotoana fanokanana ny finoana, fa iainana amin'ny mampianatry ny Tompo Jesosy. Raha tsy miaina ny finoanao amin'ny mampianatry ny Tompo Jesosy ianao, dia finoana sadasadaka mampisalasala, tsy ankasitrahan'ny Tompo. Misy kristianina tsy mba mitompo Jesosy izy no mianatra, fa eo amin'izao tontolo izao izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Kristianina berevy, satria izay no nahafantarany olona azy taloha,
dia matahotra ny hoe zao sisany navelany tenen'ny hafa izy raha ohatra ka mifantoka amin'ny finoana ka tsy maintsy miseho berivo mandrakariva mianatra amin'izao tontolo izao izay matymatesana izao tontolo izao. Anjara teksta atsika FPMA amin'ny alahady ho avy izao ilay tovolahy ny tany an' Jesosy hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Io zany ny objektifany io ny andova ny fiainana mandrakizay. Asany ianao hoe inona ny ianao fa ny azy dia izay andova ny fiainana mandrakizay. Kanjo rehefa no tenenin' Jesosy hoe manahoana ny famakinao ny teny dia lasa mianatra any amin'izao tontolo izao ve? Tsia re kristianina havako, mitondra ny anaran'ny Kristy ianao, mpianatry Kristy ianao dia mianara amin'ny Kristy. Izay ny fiainanao, ny finoanao. Inona koa no inonao? Ny inonao dia ny teny fikasan'Andriamanitra fa hiditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Izay ne no vakitsika teo tamin'ny epistily ho an'ny Hebreo 4 teo misy teny fikasana hoy ny andininy voalohany fa hiditra any amin'ny fitsaharana isika. Mazava tsara Andriamanitra ny manao an'izany teny fikasana izany. Mametra andro anankiray indray izy hoy ny andininy 7 ka ilazany hoe andio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Teny fikasan'Andriamanitra ny hidiranao amin'ny fitsaharany. Inonao ve izany? Ekenao ve izany? Fa anjara ho anao ane izany tsy misy na inona ataonao fa dia ny manaiky ao am-ponao dia tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra. Satria ny fanekenao no varavarana misokatra andraisanao izany fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra izany. Satria Andriamanitra raha manao ny teny fikasany dia manatanteraka avy hatrany. Fa ianao manaiky sy tsy manaiky ao am-ponao no manokatra na manakatona ny varavarana iainanao izany. Tsy balita tsony no tsy ambinina. Fa ianao no nino na tsy nino ka nahita sy ny aina ny fahatanterahany teny amin'ny fiainanao. Manahoana ary ny idirantsika amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany? Voalohany dia amin'ny alalan'ilay mpisorona be lehibe dia Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Ny hoe mpisorona be dia ny Salamo 100 sy ny bokin'ny Zakaria 4 no milaza azy ka samby ilazany fa ny mpisorona be dia sady mpanjaka no mpisorona. Ny Matio 4 izay miray fanambarana amin'ity Hebreo 4 ity dia milaza fa ity Jesosy zanak'Andriamanitra mpisorona be lehibe ity dia mpisorona be voasedra satria nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra. Ary miara mitondra amintsika ny fahalementsika izy hoy izy ny andininy 5:12 izay koa no ambarany Matio 4:20 vakitsika teo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy 2:7. Ndenge iverenantsika izay tenin'Andriamanitra izay Matio 4:20 ny andininy 2:7 miareta tory sy mivavaha ianareo izy mba tsy hidiranareo mifakapanahy. Mety an'ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Tsaroantsika rehetra ny fakapanahy nakana fanahin' Jesosy. Fa olona voavy tsy nihinan-kanina 7 andro sy 7 alina ny tambazana mofo. Isika zao vao taratara kely ny sakafo eto dia efa raha tambazana mofo dia tsy haiko tsony izay fandehany. Asa nazontsika tsaina ny alalina sy amafiny izany fakapanahy natao tamin'i Jesosy izany. Fa tsy izany ihany fa ity Jesosy zanak'Andriamanitra mpisorona be ity dia namaky ny lanitra tamin'ny tenany. Fantatsika tsara zany. Fa nieritreretintsika voalohany amin'izany dia ny nanatriarany Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana kanefa tao koa
ny niakarany Jesosy nakany an-danitra io no ankalazaintsika amin'ny jeudi de l'ascension rehetra. Namaky ny lanitra, inona moa ny antony namakiany Jesosy ny lanitra? Mba azahoantsika manana akse mivantana amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy. Izao zany sika. Satria efa namaky ny lanitra Jesosy tompontsika dia manana akse mivantana amin'izany Andriamanitra raintsika zany isika. Inona ny vokatra zany? Ny vokatra zany dia iainantsika amin'ny andro mahaory antsika. Ny andro mahaory antsika dia ny andro hitsaranantsika. Rehefa mbola tsy mahatsapa tena ho tsarain'Andriamanitra makontsika dia mbola milibaliba amin'ny fahafinaretana isan-karazany, mbola varimbariana amin'izay mahavariana antsika. Fa rehefa tonga ny andro hitsaran'ny Tompo antsika, eo vao tsy hita izay ambaran'ny Tompo. Ka ny vokatra izany fidirana, fanekenan'i Jesosy ho mpisorona be ho fiainako ka mampiditra ahy amin'ny fitsaran'Andriamanitra izany, dia amin'ilay andro hitsaran'ny Tompo ahy andraisako ny famindram-pony sy ny fahasoavany. Fidirana mitohy, tsy tapaka, accès continu zany no ananantsika amin'ity fitsaran'Andriamanitra ity. Inona no ampitandreman'ny epistilo an'ny Hébreux toko 4 atsika? Ny ampitandreman'ny Hébreux toko 4 voalohany atsika dia zao hoe aoka isika atahotra. Phobie no ilazany azy amin'ny teny grika. Hanana tahotra, peur na crainte mihitsy zany sao tsy mahatratra n'izany isika ka tara loatra vao tonga. Tamin'ity voalohany taona ity dia andeha ho any Nisy. Tsampy 2 minitra ny fahatarako tonga teo amin'ny compagnie d'aviation. Dia izy tara loatra tompoko, fa tsy afaka miditra ntsony ianao. Tsampy 2 minitra, fa rehefa tara loatra tompoko dia tara loatra. Il y a un risque réel d'arriver dans le repos de Dieu trop tard. Izay no mahatonga ny epistilo an'ny Hébreux mampitandrina avertissement mihitsy ny eto. Misy mety tsy dia tian'le teny somary enjakenja angamba ny fandraisany azy raha atao be avertissement ka exhortation ny tiany. Tsy atomboko fa tena avertissement, fampitandremana, sao dia tara loatra ianao vao mandray an'izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Kanefa izao koa matory renao zany teny zany androany, matory men'Andriamanitra ho anjaranao zany teny zany androany, dia mbola fotoana fanatonanao izao. Ary izao mihitsy ny fotoana mety indrindra amin'ny andraisanao ny Tompo ka hidiranao amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany. Ny aoriana tsy fantatrao, sao dia tara. Fa izao ianao no mila manapa-kevitra, satria fanekena ho isika teo fanapa-kevitra avy aminao zany. Izao ianao no mila manapa-kevitra hoe anaiky ny Tompo ve? Satria hiditra amin'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zanak'Andriamanitra mpisorona be ve? Satria ahoana moa ny teny ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 4:1-9. Ahoana moa ny filazan'i Jesosy? Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia maninona tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Tena exclusif io sao dia mieritreritra anao hoe manam-bola be dia afaka makany amin'ny ray. Tsy atompoko, tsisy na un centime entinao rehefa milevina ianao. Nisy olona manan-karena be dia natao volamena daholo ny nify. Tonga ny fotoana nahafatesany, paikelika mihitsy ny croque-mort. Alao aloha ilevina tsara eo izy anaovana azy. Dia mba metimety ny paoziny tamin'ilay fandevenana, dia mba izy anao tena mitsetra n'ilay fianakaviana tokoa. Fa nandrasa ny lasa ny 2 herinandro, tsaitsaika tsy morambola izy tany amin'ny simetiera. Fongaro ny tao daholo le nify volamenany le loha ka tena volamenako. Itony angao izy rehefa tao anaty afo hitantsony zay hoe tamin'ny fatiny nazahoana ny tonona tamin'ina fa volamena aloha iny dia volamena.
dia inona fotsiny izany ny lany nanaovana an'ilay nify volamena? Ay, nifalindry zalahy fotsiny fa ianao fotsiny nyreraka nirentirenty sy nanankina ny fonao tamin'ireny. Amin'ny alalan'i Jesosy ihany, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Inona ny fampitandremana faharoa? Aoka isika anatona amin'ny fahasahiana, tsy amin'ny fisalasalana. Ny mifanohitra amin'ny fahasahiana dia ny fisalasalana. Miezite, io le manao salegy io, efa nresana teto Besançon zay, mandroso miemotra. Ihetsika sa tsy ihetsika, dia mihetsiketsika eo izy, fa tsy tena mandroso. Ireny le antsoina hoe efa akaiky anao ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny akaiky tombo dia mbola tsy tafiditra fa eo akaiky fotsiny, manamoromorona eo izy, fa tsy tena tafiditra ao anatiny, satria mandroso miemotra. Manao un pas en avant de 2 pas en arrière. Tena mahay mandika, kanjo tsy tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra fa andihizan'ilay ratsy. Manatona amin'ny fahasahiana, misy olona sahasaha fahatany, everiny faniherin'ny tenany na ny fahaizany na ny performance no idirany amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Tsy atompoko, fa ny fahaizanao sy ny performance anao dia mampiditra anao any amin'ny helo, any amin'ny fahaverezana izany. Satria tsy mba hitokinao amin'Andriamanitra io. Ka ianao ny tena mafy be ka, ianao ny tena mahay be ka, ianao ny tena mahavita azy, ianao ny tena tsara indrindra. Ilanao inona tsony moa Jesosy? Tsaroantsika ny fampianaran'i Jesosy n'ilay fariseo sy mpamorietra ny vavaka tao amin'ny tempoly. Ahoana ho ilay fariseo? Na avoaka ny teo daholo ny pédigré-ny rehetra, ny CV tena raitra dia raitra, reto daholo ny efa nataoko Jesosy, efa nanao an'izao, fa nanao an'izao, fa nanao an'izao, fa nanao an'izao, fa nanao an'izao. Lamina ny amiko izany ny dikany. Ilay mpamorietra kosa, frazy tokana, na ny feon'ny teny aza mipararetra, mamondraha fo amiko mpanota. Iza hoy Jesosy no hahazo ny famindrampon'Andriamanitra? Ilay mahatsiaro tsy marina ka mila n'izany mandeha eo amin'i Jesosy, fa mila an'izany satria tsy manana. Fa lay anankiray izay efa manana ny fahamarinany kosa tsy mila fahamarinan'Andriamanitra izy. Ataony inona moa izany? Izy efa mihevitra ny tena no marina. Ilay efa nihevitra nahazo ny fitsaharany tao anatin'ny whisky izay tena raitra dia raitra, lafo vidy indrindra, ilainy atao inona moa ny fitsaharan'Andriamanitra? Vao izy dia mikapoka ao anatin'ny coma éthylique-any ao. Tsy ilainy izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Ka rehefa tsy ilainy moa ahoana ny azahoany azy? Rehefa matoko tena loatra dia tsy mira n'ilay Jesosy izay mitondra makao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra intsony. Fa ahoana ny ampitandreman'ny epistilo any Hebreo toko faefatra andiny faina ambin'ny folo antsika, manatona amin'ny fahasahiana noho ny fatokiana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ity farany ity no tena manahirana antsika mpino. Matetika isika dia izay avy amintsika dia tiantsika ny manao azy, ary tsy voatery ho ratsy. Ny vavaka nataovy betsaka, izany matetika rentsika mizanaky ny fifoazana. Inona moa ny maharatsy an'izany? Jesosy tena neny nampianatra an'izany. Fa rehefa hoe hianatra ny tenin'Andriamanitra, misy kisina. Satria tsy avy aminao fa ny vavaka dia ianao no miproduira azy. Ny hira dia ianao no manao azy. Fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia Andriamanitra no manome azy ka mampisikisina io. Mila mahay mankasitraka n'izay omen'ny tompo isika. Fa raha tsy mankasitraka izay omen'ny tompo isika, dia lasa misy fisalasalana amin'ny fanatonantsika azy. Misy fisalasalana. Ankasitrao ry havako izay omen'ny tompo anao. Izay neny anisan'ny antony ilanana makany am-piangonana. Fa tsy ao an-trano ianao dia
ijery radio Don Bosco kely aloha androany iaino tsy tiako zany teny zany fa aloha indray radio feo ny fahazavana indray ohatrany tsy tiako zany fa iainao zany mifidy fa tsy Andriamanitra intsony no manomenao an'izay tiany omenanao. Hatramin'ny fahasoavan'Andriamanitra avy ianao no hanao filtre ny amin'izany. Manatona amin'ny fahasahiana tsy amin'ny fisalasalana fa noho ny fatokinan'Andriamanitra sy ny fankasitrana ny Tompo dia manatona amin'ny fahasahiana. Inona le atonina? Ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Raha mamaky sika ny epistily ho an'ny Romanina toko 5, ndao sokafantsika ny baibolitsika. Romanina toko 5 ny andin'ny 9 ihany, mba tsy halavana le izy dia ny andin'ny 9 ihany. Dia raisitsika koa rehefa avy eo ny Efesianina toko 2 andin'ny 9. Samy andin'ny 9 zany reo Romanina toko 5 ny ray Efesianina toko 2 ny ray. Romanina toko 5 andin'ny 9 dia mivako toy izao ny anaran'ny Tompo: fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Inona koa no ambaran'ny Efesianina toko 2 andin'ny 9 ihany? Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Raha vakitsika ny epistily 2 Efesianina 2 ny andin'ny 2 ary ny faraky amin'ny 10 sy ny 12. Iresantsika koa ny amin'ny Romanina toko 5 ny tapany 2 amin'ny andin'ny 9 ny vakitsika teo dia misy resaka fahiny ao. Fonombola mpanota hoy ny Romanina toko 5, fahiny hoy ny Efesianina toko 2. Tamin'ny andro lasa izany fa tsy ny andro androany intsony. Tsy ny androaninao intsony izany, fa ny lasanao tamin'ny fotoanany tsy fahalalanao an'Andriamanitra, fotoana tsy finoanao an'Andriamanitra, fotoana ny nanjakan'ny fahalemenao. Dia ahoana izy teo? Fahiny, fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Nahoana moa no maty hamonjy antsika Kristy? Satria isika tokony ho faty, ka novonjena mba tsy ho faty. Ataontsika kilalao izy io indray satria hoe maimaim-pona ny famonjena. Tena marina Tompoko, maimaim-pona ny anomezana azy antsika, fa vidinaina io, vidinain'i Jesosy io. Isika aza vao mahandro sakafo ka kataky ny antsikely ny tanana, ay marary be ty, milatsaka ny ranomaso. Fa vidinain'i Jesosy io famonjenanao tsy ho faty io, na dia hoe atolotranao maimaim-pona aza. Ka ny fahasoavana dia ny fanoloran'Andriamanitra anao an'izany ainy Jesosy izany, fanomezana anao an'izany maimaim-pona, fampisehoan'Andriamanitra ny fitiavana anao. Raha atao amin'ny teny hafa dia isika izay miriaria ireto mifankahita ireto dia tsy inona fa faty novelomina tamin'ny ainy Jesosy. Faty novelomina isika. Izay ny maha olombelona antsika, tsy hoe olona fotsiny fa olona velona, satria novelominy ainy Jesosy. Raha tsy manana an Jesosy zany tsika, raha tsy manaiky ny famonjen'i Jesosy zany tsika, dia faty mandehandeha, maty. Ho famonjenantsika Kristy nyresahana teo zany, ka noho zany dia velona miaraka an'i Kristy isika. Dia mipetraka ary ny fanontaniana amintsika kristianina. Tena miaraka amin'ny Kristy koa ve tsika rehefa velona, sa miaraka amin'iza? Tsy afaka mamaly eo amin'ny toeranao aho, fa ianao ihany no afaka mamaly azy. Ny fahasoavana dia manambara ny famonjenantsika, tsy avy amintsika, hoy ny Efesianina toko 2 teo, fa kadô ataon'Andriamanitra amintsika. Tsy mitaky
ezaka avy amintsika io. Raha mbola mieritreritsika hoe ezaka avy amintsika na zavatra ataontsika no andraisana an'izany famonjena izany, dia mbola lavitry ny kitay ny afo raha miteny mahazatra antsika. Fa ny famonjenantsika dia fanomezana ataon'Andriamanitra amintsika. Omen'Andriamanitra antsika io satria tsananantsika zany famonjena izany. Tsananantsika izany fiainana izany, ka dia atolotr'Andriamanitra antsika. No inona no ny fitiavany antsika ho isika teo. Resaka voambolana kely ry havako. Misy teny fampiasaintsika mako afangarongarontsika ny teny indraindray. Fa ny fahasoavana dia fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena ho antsika. Zay ny atao hoe grâce, ny fahasoavana. Amin'ny teny frantsay tsika ihany izy hoe grâce. Fa amin'ny teny gasy, afa-panadinana isika dia nahazo fahasoavana. Nahazo asa vaovao, tomobila vaovao, nahazo tokantrano isika dia nahazo fahasoavana. Fanomezan-tsoa na fanehoam-pitahiana no anarany reny. Fa ny fahasoavana dia fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjeny ho anao. Ny fanesoran'Andriamanitra anao avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, izay nataon'Andriamanitra maimaim-poana no atao hoe fahasoavana. Ny ambiny zany dia antsointsika manomboka izao hoe fanomezan-tsoa na hoe fanehoam-pitahiana, bienfait qui exprime les dons de Dieu. Hiditra amin'ny tapany faharoatsika dia ny seza fiandrianana. Ny Hebreo 4:4-10 ka hatramin'ny 5:20 indray zany ny tapany faharoa amin'ny epistilo any Hebreo 4 indray zany no tena iompanantsika eto. 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Raha ny seza fiandrianana no resana dia mazava zany fa andriana mpanjaka mitsara no mipetraka amin'izany seza fiandrianana izany. Raha atao amin'ny fiteny mahazatra antsika dia zao, tandremo so mitetatetaka hipetrapetraka eo ambonin'io seza fiandrianana io, fa ny mpanjaka izay mitsara ihany no mipetraka eo. Dia ho resantsika koa zany hoe ohatry ny ahoana ny eo amin'izany fitsarana izany, dia ho resantsika ny amin'ny Jesosy mpisorona be lehibe izay efa nasintsika resaka kely teo aloha. Ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ho isika dia ny mpanjaka izay mitsara. Ny seza fiandrianana zany dia mampiseho fa mpanjaka ilay eo. Fa ity mpanjaka ity dia mpanjaka misy endrika maro mako ny mpanjaka. Mety hoe mitondra ny vahoaka amin'ny toerana iray izy, mety hoe manome fivelomana ho an'ny vahoaka izy, fa lay mpanjaka eto amin'ny seza fiandrianana dia lay mpanjaka mitsara. C'est le souverain qui juge. Ka manao ahoana ary izany eo amin'ny fitsarana ilay mpanjaka mitsara izany. Isika rehetra dia mahalala fa eo amin'ny fitsarana dia misy ny mpisolo vava. C'est pas n'importe qui fait office d'avocat au tribunal. Fa ny mpisolo vava dia mpahay lalàna. Tsy maintsy mpahay lalàna io. Fa raha tsy zany arirarira ny mpahay lalàna hafa fotsiny dia very eo izay olona soloin'ny vava. Ny mpisolo vava dia mpahay lalàna mitandro ny tombotsoan'ny olona soloin'ny vava. Ka na dia terroriste aza no entina any amin'ny tribunal, dia tsy maintsy mitandro ny tombotsoany ny mpisolo vavany. Ao amin'ny fitsarana koa dia ahitantsika zany endrika avoka mpahay lalàna anankiroa. Fa ny ray dia misolotena ny fiarahamonina na misolotena n'izao tontolo izao. Io ilay antsointsika hoe procureur na mpiapanga. Fa ny anankiray kosa dia mpisolo vava an'izay ampangaina. Eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia misy koa io.
fa ny procureur ny mpiapanga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia ny fiainantsika ihany aloha izay ampiasain'ilay fahavalo io no miapangatsika eo amin'Andriamanitra. Ary iza no mpisolo vavantsika dia Jesosy Kristy izay maty ny solotsika ary nitsangana tamin'ny maty. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ry havako a, voalohany dia realiten'Andriamanitra, realite teo amin'Andriamanitra izany. Fa faharoa dia nasehon'Andriamanitra ho hitantsika izany mba tsy hampirorosaina antsika fa anehoan'Andriamanitra ny fandreseny ka nolorany an'izany fandreseny izany ho antsika ho fandresentsika koa. Noho izany lay mpiapangatsika, lay fanahy fahavalo miapangatsika dia fahavalo efa resy. Efa resin'iza? Efa resin'ilay Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Miezaka miapanga ihany izany ilay mpiapanga kanefa eo anatrehan'ilay mpisolo vavantsika dia tsy mahomby, tsy mahovoka fa ny mpisolo vavantsika no manan-kery ary mikendry ny tombotsoa antsika eo amin'ny ray dia ny hahavelona antsika izany. Manahoana ny endrika ahitantsika ny Jesosy mpisorona be lehibe? Teo amin'ny tempoly dia hitantsika eo amin'ny sary eo ny firafitry ny tempoly, architecture intérieure ny tempoly zany. Misy an'ilay hoe parvis ery ambany indrindra, ny eto ambany eto zany misy hoe parvis dia misy lieu saint dia misy ny lieu très saint na le saint des saints. Ny mpisorona be dia tahaka ny mpisorona rehetra ao amin'ilay toerana masina no hitoerany ao amin'ny tempoly, hipetrahany ao amin'ny tempoly. Fa ny mpisorona be irery ihany no miditra ao amin'ny toerana masina indrindra indray mandeha isan-taona. Ny mpisorona rehetra zany tsy mahazo miditra ao fa ilay mpisorona be ihany no afaka makao. Inona ny ataon'ilay mpisorona be rehefa miditra ao amin'io toerana masina indrindra io? Mitondra ny entaentan'ny vahoaka eo amin'Andriamanitra, mitondra ny olona zany makeo amin'Andriamanitra. Inona koa ny ataony? Ny ataony dia ho isika teo hoe miditra indray mandeha isan-taona amin'ilay toerana masina indrindra, mangataka famelan-keloka ho an'ny vahoaka sy ho an'ny tenany. Ary amin'izany izy dia mitondra rana biby hoentina atao fanatitra, hanafaka ota. Jesosy raha ny Hebreo toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny 10 dia tena ambarany fa mpisorona be lehibe tokoa. Ndevaka itsika ny Hebreo toko 5 andininy 5 ka hatramin'ny 10. Izao no vaky ny teny ao. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be, fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Tamin'ny andro ny nofiny, raha nanao fivavahana sy fangatana no mba ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino no ny fatahorany an'Andriamanitra. Dia nianatra fanarana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka. Jesosy mpisorona be zany dia Andriamanitra no nanandratra azy, nanambara azy ho mpisorona be. Tonga loharano ny famonjena ho isika teo, ary izy no hany-tena, le seul véritable souverain sacrificateur.
izy no hany tena mpisorona be lehibe. Tsy makalavitsika fa mbola mibokyny Hebreo ihany 7 andininy 20 ka hatramin'ny 20 hovakinareo rehefa manana fotoana nareo dia izao no ambarany ao. Ity Jesosy mpisorona be lehibe ity dia izao izy mahasamihafa azy amin'ny mpisorona be hatramin'izay izay fantatra teo amin'ny tantarany zanak'Israely dia izy ireo rehefa maty dia misy olo hafa indray, misy mpisorona be hafa indray mandimby azy. Fa ny fisoronan'i Jesosy kosa dia fisoronana tsy dimbiasana fa natao indray mandeha monja, hoy ny Hebreo 7 indrindra fa ny 9:17 sy ny 4:20. Masina sady tsy misy tsiny, hoy ny 9:20 amin'io Hebreo 7 io. Ary raha ny Hebreo 2 izay mifandray amin'ny 9:5 amin'ity Hebreo 7 ity ihany dia milaza fa io Jesosy mpisorona be io dia mahavonjy izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Mpisorona mamindra fo sy mahatoky izy, hoy koa ny Hebreo 2 andininy 7:70. Mamindra fo sy mahatoky. Ny atao hoe mahatoky dia azo itokisana. Jereo tsara ny teny gasa, mahatoky, azo itokisana ny dikany. Fa ny hoe matoky dia a confiance. Mpisorona be mamindra fo sy mahatoky Jesosy. Fizarana 7 aoka isika anatona amin'ny fahasahiana. Rehefa mamaky ny liturgie ny fanompoam-pivavahana isika teo amin'ny FPMA dia fantatsika tsara ty teny amin'ny Hebreo 4:20 ty, satria voaresaka hoe aoka isika anatona amin'ny fahasahiana ny seza fiandriana ny fahasoavany. Asa namba ny eritreretintsika hoe inona marina moa nambara amin'izany. Andeha isika iresaka ny amin'izany ankehitriny. Ny isika teo ny manatona amin'ny fahasahiana dia tsy mba matoky izay avy amin'ny tenany. Misy olona izay avy amin'ny tenany no itokiny, hery zany, arena zany, laza zany, firazanana izany, fahaizana izany, fahendreny zany. Raha navovonjy zany tompoko dia efa maro nonona ny teny anareo an'izany. Fa misy fiangonana tsy manaiky pastora izy raha tsy taranak'andriana pastora, satria avorazana izy. So dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'i Jesosy koa, fa Jesosy ane ka tsy irairazana aminao tao amin'le firazananao le ligneny mahandrinanao iny e. Misy dia ny fahendreny no itokiny. Fahendrenao no asahinao manatona an'i Jesosy. So fahendrena mitondrany amin'ny helo ry havako e. Ny fahendrena izao tontolo izao neka hoe fitiavana hono zany ka ekeo koa ny fanambadiany lahy samy lahy, fanambadiany vavy samy vavy, ekeo zany fa fitiavana daholo zany. Fahendrena mitondra makaiza. Ny avy amin'ny tenantsika mako dia voafetra ihany. Misy fetrany ihany ny takatsika sy haitsika tao ka tsy azo iateherana. Fa izay avy amin'ny tenantsika dia mampanalavitra antsika amin'Andriamanitra ka mahavery antsika izany. Izay ilay nolazain'i Jesosy teo hoe ilay fariseo izay efa nahita ny fahamarinany dia tsy nila ny fahamarinan'Andriamanitra intsony izy, fa lasa nanalavitra an'Andriamanitra, lasa fombafomba fotsiny sisa ny fankanesana any am-piangonana. Efa fotoana mahazatra moa iny e, efa mba rendez-vous amin'ireo namana sy tapaka miara-miangona iny e. Kanjo tsy hitady ny tompo intsony ny andehanana any fa ny fankahita amin'ny sakaiza sy ny
mpiara-manompo. Raitra dia raitra ny fiteny fa iza no andehanana ho any am-piangonana, hitadiniza. Ny asa hitsika manatona dia noho ny fitokisantsika an'Andriamanitra, ny fatokitsika izay avy amin'Andriamanitra. Inona no avy ao amin'Andriamanitra izay tokitsika? Raha mandray tsika ny Hébreu 10, ny tapany 2 amin'ny 7:20. Dia izao no voasoratra ao. Vakiko ny 7:20 manontolo. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy. Fatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina. Dia inona koa? Fatokiana ny fanadiovana antsika. Mbola ny Hébreu 10 io ihany no milaza izany amin'ny 2:20. Aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana. Izay le nyresantsika hatramin'izay manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy fo tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana. Izay le avy amin'Andriamanitra. Inona koa no avy amin'Andriamanitra? Ny famonjenantsika araka ny nambara tamintsika teo. Ka raha miresaka voambolana indray tsika tompoko dia aoka isika mba hitandrina rehefa miteny. Indraindray manko isika tiampiseho loatra hoe mitoetra ao amin'ny finoana isika ka amboarina daholo hatramin'ny fitenisika, amin'ny fitenitsika, dia atao miketsoketsona daholo ka ny manatona lasa manantona. Tena zava-dehibe ty fa ny manatona dia misaproche ny dikany. Aoka isika anatona. Fa isika mino no miteny amin'ny hafa. Ka raha izay no reny hoe aoka isika anatona, dia tsy manatona an' Jesosy izy fa manombo an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana indray no ataony. Satria izay no manatona. Ny manatona dia miakroshe. Mamantsika an' Jesosy amin'ny hazo fijaliana indray zany ny manantona. Aza manamboatra fiteny. Lazao tsotra ny finoanao aoka isika anatona. Manatona tsotra an' Jesosy fa tsy manantona azy. Hitantsika fa sady nataoko gras no souligné no en italika, raha mbola azoko ny encadrer sy nataoko en 3 dimensions io enina io dia nataoko. Fa io no manova ny dikan'ny teny izay ambarantsika. Farany riavako dia mipetraka ny fanontaniana ary. Ny fianakaviana sy ny seza fiandrianana no antondresakitsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe hoentinao aiza moa ny ankohonanao? Où veux-tu emmener ta famille? Betsaka ny zavatra nambara tamintsika teto. Zao fampianarana zao sy tamin'ny fampianarana rehetra zay fanoraisitsika teo ary mbola ho maro no horaisitsika. Dia ny ampifantoka atsika amin'ny finoana, ny ampiorina atsika amin'ny finoanan' Jesosy. Dia izao, ny lalana hitondranao ny ankohonanao dia ny fitaizana azy amin'ny tenin'Andriamanitra. Éduque ta famille à la parole de Dieu. Ahoana ny anaovana an'izany? Firaisana amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny teniny. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko i Jesosy. Raha misy tia dia tandrina ny didiko izy. Miverimberina izany. Miverimberina izany tenin'i Jesosy izany. Tahaka ny hoe miinsista mihitsy Jesosy. Ny firaisana aminy amin'ny alalan'ny teniny. Izany no hitaizanao ny ankohonanao. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka que la parole du Christ habite abondamment en vous. Hoy ny Kolosianina 3:5-10. Ampianaro atoky ny tenin'Andriamanitra ny ankohonanao. Tezao mba hankatoy ny tenin'Andriamanitra ny ankohonanao. Ahoana hoy ny Jakoba 2:2 aoka ho mpankatoy ny teny ianareo fa tsy ho piainy fotsiny ihany.
izy amintsika kristianina ny tsy miainy ny tenin'Andriamanitra. Fa manahoana eo amin'ny fankatoavana izany? Rehefa mba teneninao ny mino hoe ankatoavo ny tenin'Andriamanitra, rafesina ianao. Sy ne nareo koa dia zany lava. Fa nga izy ty rehefa tsy manao an'izany dia tsy mino. Aza miady amin'ny pastora, aza miady varotra aminy. Am Jesosy no medy varotra. Io ny teninao Jesosy hoe aoka mpakato ny teninareo. Za ve Jesosy mba ikenao mba tsy dia ankato loatra. Anontanio azy zany, azonao anontaniana azy zany. Hovaliana ianao. Raha ekeny dia teneny ie, afaka tsy mankato ianao. Fa anontaniho azy. Io ny teny milaza. Aoka ho mpakato ny teny ianareo, fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany. Satria raha miaino ka tsy mankato dia mamitaka ny tenanareo. Mamitaka ny tenanareo. Manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Izany no lalany itondranao, ny ankonanao. Amin'ny alalan'i Jesosy irery ihany. Izay no nirana tamintsika teo hoe Jesosy irery ihany. Talohan'ny fampianarana. Izao nge ry havako hoe misy tombony ho antsika amin'ity fandraisana an' Jesosy ity, izay mampiditra antsika amin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Tombony, plus-value. Jésus est une plus-value pour notre vie. Raha miala eto amin'ity isa taonany fifoazany ity ianao amin'ny alahady na amin'izay andro andehananao, dia aza mivoaka ny vavahady io raha tsy nanontany tena hoe tena tombony ho an'ny fiaina tokoa ve zany Jesosy zany. Fa raha tsy mahatsapa ianao hoe tombony ho an'ny fiainanao Jesosy, dia maty antoka. Maty antoka ianao. Faty antoka fotsiny ny fotoana laninao teto. Faty antoka fotsiny ny nitaizananao tao amin'ny fiangonana hatramin'izay raha tsy tombony ho anao Jesosy. Izany hoe aoka ianao ho saro-piaro amin'izany hoe manana an' Jesosy ho tombony eo amin'ny fiainanao izany. Isika mino manko nandray rehefa natrehan'ny olona fantatsika eo amin'izao tontolo izao, na nilaza aza hoe mino dia mikasokasoka aloha. Tahaka an'ireny hoe feno gadrano ireny atao amin'ny atoko tsikatoka kikisana ao. Sola ny afarany io fa azaka kikisana lalandava. Satria nahoana? Satria menatra fa hoe mihinan' Jesosy. Ah, je suis croyant mais je suis pas pratiquant. Hein? Ny devoly no menao toky amin'izany. Fa ilay izao tontolo izao ne mba nanantena na hoe hijoro amin'ny finoana ianao, dia any amin'ny takotakona any amin'ny mangingina any izy mba hirosoko amin'ny finoana. Kanjo ianao nantenainy indray ity no lasa manasola hatoka. Mijoroa amin'ny finoana ka ahoana ny iainanao an'izany hoe teizainao ao amin'i Jesosy ny ankohonanao izany. Teizao mba ho ankohonana miara-miaina ny finoana mahavonjy ny ankohonanao. Ankohonana miara-miaina ny finoana mahavonjy. Izany hoe ianao aloha tsy maintsy resy lahatra hoe mahavonjy ianao tokoa ve izany finoana izany. Nambara tamintsika teo zany ny fanekenao sisa. Fa matoa zany nambara tamintsika teo dia efa nomen'Andriamanitra ho anjaranao zany, fa ny fanekenao azy sisa. Fa raha izay nitondranao ny ankohonanao, dia ho ankohonana miara-mandroso eo amin'ilay Jesosy mpamonjy ny very izy. Ho ankohonana manokana fotoana iarahana manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana izy. Ny ataon'ny fianakaviana kristianina ny ankabeazany dia zao: ny ray mpianakaviana mivavaka any amin'izay toerana sy fotoana ivavahany ihany, ny ankizy any amin'izay ahitany fotoana any, raha matoreny mpianakaviana any amin'izay misy azy ihany, fa tsy manam-potoana iaraha mivavaka izy. Tsy hoe napetraka teto amin'ny FPMA fotsiny, fa tena iakina ny fiainan'ny finoantsika mihitsy ny rotsahantsika amin'ny culte familial any tokantranontsika any. Fa raha ny ankohonanao aza tsy mahafoy fotoana iarahana manatona ny seza fiandrianana amin'ny ankohonanao ianao, dia tena marina ve fa manam-potoana ianao hatokanao iarahanao manatona ny seza fiandrianana fahasoavana amin'ny olona ao am-piangonana izay tsy akaiky ny fonao? Voarentsika teo tamin'ny fampianarana teo, ny ankohonanao izay akaiky anao, ny fianakavianao izay akaiky anao,
raha tsy manam-potoana hitondrana an'ireo amin'ny tompo ianao, hiaranao miaina an'ireo amin'ny tompo ianao. Olona fa zara fahafantatrao teriva dia hanam-potoana hiaraka amin'ireo ianao. Ny akaiky anao aza tsy hananao fotoana ny hiaraka hanatona ny seza fiandrianana aminy. Ankohonana miara-manompo n'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana. Io ry havako dia tena tokony ho eritreretintsika sy irotsantsika lalina. Satria rehefa miady ny mpivady dia rehefa mandeha miangona ndray dia za tsy hiangona. Nandreraka iny. Dia rehefa mahita ny pasteur ve nararirarikibo pasteur tamin'iny. Aza mandany andro miala bala amin'ny pasteur. Fa ento amin'ny Jesosy zay fialanao zay raha sahanao. Raha marina izy dia ento amin'ny Jesosy fa Jesosy tsy mila voatsiary akory. Tenenao amin'ny Jesosy hoe nararirarikibo aho izy ianao amin'ny Jesosy. Ka zay nahatonga tsy niangona. Hitan'i Jesosy teo hoe hay afaka nandeha niangona ihany ianao fa tsy niaretikibonao tsy niangonanao fa nimolotra ao lavabe tezitra tamin'ilay vadinao. Injustice ange zany ry havako hoe ny vadinao no matezitra anao dia Jesosy mifanao fotoana aminao riny tsy andehananao fa naninona anao Jesosy. Aza mba manao injustice fa ento hiara-manompo anao, manompo aminao eo amin'ny fiangonana ny angonanao. Ento miara-mandray hery avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo fiasam-pahasoavana ny ankonanao. Fiasam-pahasoavana resana dia izao tsy pasteur no manome azy na ny kristianina hafa. Ka mahasososotra anao ilay pasteur na ilay kristianina hafa dia tsy angona any am-piangonana intsony a. Fa pasteur na ny miara-baza tsy ataony. Fa pasteur ve no mamonjy anao? Fa inona no fiasam-pahasoavana ho raisinao any amin'ny fiangonana hampahirezan'Andriamanitra anao any? Ny tenin'Andriamanitra, ny vavaka, ny sakramenta. Io zany dia ataovy tena mahasaro mpiaro anao satria fanomezan'Andriamanitra anao mba azahoanao miditra amin'ilay fitsaharan'Andriamanitra io. Raha mety ianao dia fataon'Andriamanitra ho anjaranao zany ka raiso. Ny fanekeny fonao izay no andraisan'Andriamanitra, izay no andrasany. Izay no hitalahon'Andriamanitra aminao. Izay no hanompon'Andriamanitra anao. Izay no mampandadilady an'Andriamanitra aminao. Mba ekeo rery zanako ny famonjena omeko anao. Fa tsy tiako ho faty nge ianao e. Tiako velona mandrakizay eo amin'ny fanjakako ianao. Mba ekeo ny hiditra amin'izany fitsaharako izany. Miangavy ianao Jesosy. Miangavy ianao izy. Raha tsy renao ny feony dia noho ny feon'ny rano izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, miangavy ianao hoe raiso ny famonjena tolotra anao mba hahafahanao miditra amin'izany fitsaharana izany. Dia izao misy tombony ho iaho teo amintsika. Aza miniminy fa tany ny tenen'ny pasteur fa expérimenteo zany hoe andeha tokoa ary aho tena andray an'i Jesosy ho mpamonjy ahy. Dia ho hitako eo hoe tena entiny miditra amin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany tokoa ave. Afaka heritaonitsika efaka eteto indray raha mbola men'Andriamanitra haina hivelomana eto ambonin'ny tany. Dia lazao amiko hoe mandainga ianao pasteur fa tena nandray an'i Jesosy tokoa nefa tsy nety niditra tamin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Raha izay no ny ainanao dia teneno amiko. Fa raha kosa nandray an'i Jesosy ianao ka tena niditra tamin'izany fitsaharan'Andriamanitra izany satria Jesosy ilay mpisorona be lehibe izay namonjy ianao tamin'ny rany no mitondra anao, namaky ny lanitra mitondra anao makany amin'ny ray, makany amin'ny fitsaharana mandrakizay. Dia mideran'ny tompo, katolorin'ny tompo ny fiainanao manontolo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy maharitra ao mandrakizay. Amen. Mivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray tsara indrindra tsy mba avy aminay tokoa izany fa avy aminao noho ny fitiavanao anay. Ataonay ahoana ny tsy hisaotranao tompo, fa tena ilainay izany fa ny hompitiavana avy aminao zany matoatolotra ao anay ankehitriny. Ampaherezo amin'ny fandraisanay an'i Jesosy izahay tompo, ary ataova mahita fifaliana sy fiadanam-po amin'ny fiaranay amin'i Jesosy tomponay.
mba tsy hoenta mavesatra aminay ny finainana ny finoana tompo, fa tena ho tombony ho anay. Ka raha omeno ny fifalinao zahay, dia tsy hitodidodidoa hivezivezy hitady zavatsoa any amin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa hikaroka kosa izay mahasoa anay eo anilan'ny tomponay dia Jesosy Kristy zanaka ao mpamonjy anay izany. Aoka ho fiainanay izany tompo, sady ho voninahitra ho rahateo. Ampamira-pirato eo amin'ny fiangonana ny voninahitra ao tompo, mba hahatonga ny maro haniry hahita sy hiaina izany, ka hibebaka hiverina eo aminao tokoa andraisan'ny famelan-keloka sy fiainana. Ataovy mahatsapa tombony manana anao izay tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.